Ny fahatahorana an'i Jehovah ny fandoam-pahalalana, fa ny adala manamavo ny fahendrena sy ny famaizana. Oabolona toko voalohany, andininy fahafito. Eo amin'ny sakafo hatrany ny fanavaozana ara-pahasalamana, ny fifehezan-tena amin'ny alalan'ny fihinana sy ny fisotro, ary ireo rehetra mahakasika ny fahasalamana ny lohahevitra miverimberina. Zava-dehibe tokoa io resaka fahasalamana io, ary ny tena marina dia miainga avy eo amin'ny toromarika izay nomen'Andriamanitra avokoa ireo fanabeazana ara-pahasalamana rehetra izay hitantsika mielipatrana manerana an'izao tontolo izao. Ireo trandrano manam-pahaizana amin'ny alalan'ny boky sy ny fikarohana maro isan-karazany dia avy amin'ny tenin'Andriamanitra. Ka aoka isika ray aman-dreny anana tarigetra ny hoe fehezina ny zaza, ny olombelona na ny zanantsika dia ny mbola zaza. Aoka ho fehezina izy ireny satria miainga avy any amin'ny fahazazana ireo fahazarana rehetra eo amin'ny fiainana, indrindra fa eo amin'ny fisakafoana zany. Ankoatra ny aretina izay mety mahazo antsika amin'izao ankehitriny izao dia indraindray koa dia afindra ny ray aman-dreny amin'ny zanaka ny fahazarana ratsy amin'ny resaka sakafo. Firifiry no ahitana ankizy tanora mandova fahazarana ratsy avy amin'ny ray aman-dreny, ary dia tsy mora mihitsy ny mamerina azy ireny amin'ny laoniny sy ny tena hoe marina mahakasika ny fitezana ara-pahasalamana. Ny tena mampiasa sainan'ny olombelona ankehitriny dia ny hoe inona no hoaninay, inona no sotroinay, inona no tafianay. Na dia eo aza ireo fitezana ara-pahasalamana, fampianarana ara-pahasalamana mahakasika ny sakafo, ny fihinana sy ny fisotra, dia tena mbola be dia be no mikolokolo fahazarana ratsy manimba eo amin'ity fahasalamana ity. Ka izao ny fiandohan'izy io dia ny filana, ao anatin'ny filana, mikolokolo filana tsy mahasoa dia lasa fiainana le filana tsy mahasoa, ary io no tena olana. Koa satria ny fanaranam-po amin'ny filana no fototry ny olana rehetra ara-pahasalamana na ara-tsaina na ara-pitondran-tena. Io filana tsy voafehy io zany dia tsara mihitsy ny anomezana tari-dalana, fianarana momba ny resaka fahalalana olony, ny fifehezan-tena, ary ny asa fanavaozana voalohany tsy maintsy atao dia ny fampianarana ny tokantrano, ny amin'ny atao hoe fanavaozana ara-pahasalamana, fitezana ara-pahasalamana. Averina indray mandeha zany ireto fianarana reto ny tokony ataontsika: fianarana momba ny fahalalana olony ary fianarana momba ny fifehezan-tena. Ny fahazarana izay miforona amin'ny fahazazana dia tsy ho lefy, tsy ho faty intsony mandrakizay. Ahoana ny soratra masina amin'ny oabolona toko faharoa amby roapolo andiny fahaenina: zaro amin'ny lalina tokony alehany ny zaza, fa na antitra azy izy dia tsy ala amin'izany. Ka ny fampianarana ho fanazarana amin'ny zavatra tsara, indrindra eo amin'ny fomba fisakafoana, ny fomba fitafy, ny fomba fisotro, tena adidin'ny ray aman-dreny. Inona no sakafo ara-pahasalamana? Antonona ny zanako. Aoka tsy ho voarebirebiny renireny raha rindra ny sakafo moderna ireny isika. Sakafo moderna izay mielipatrana n'aiza n'aiza, ary matetika ny ray aman-dreny te hanome fifaliana ny ankonany dia mitondra ny zanany vady aman-janany any amin'ireny trano fisakafoana, kanefa dia tsy mahasoa. Vola amina rivorivony maro, amina nalinaliny, amin'ny manetsinetsina no lany ao anatiny indray mpimaso monja, vokatry ny fanaranam-po amin'ny sakafo. Ary dia fahasalamana tsara ara-batana izay manampy antsika amin'ny famolavolana toetra madio, toetra ambony ho an'ny tanora no ateraka izany fianarana ny fanavaozana ara-pahasalamana eo amin'ny lafiny ara-tsakafo zany. Hatramin'ny ankizy mitombo amin'ny fahatandrona dia hijanona ho amin'izany fomba fiaina matotra sy madio ary fomba fiaina masina izany. Fahatandrona no fototra mety indrindra ahafahana manorina tahirim-pahalalana, ahafahana miary tombon-tsoa sy harena amin'ny ho avy. Ka ny fahatandrona no fotoana mety indrindra hanorenana fahazarana tsara, ahazoana sy hanamafisana ny herin'ny fifehezan-tena
ary amolavolana drafitry ny fanazarantena mba hahafana mikendry zavatra ambony. Zao ary no lesona ampianarina de ny mbola zaza ny ankizy mba hifetena amin'ny lafiny ara-tsakafo, fanavaozana ara-pahasalamana. Hitanao ny tompo hivavaka isika. Misaotra anao zay tompo tsara noho izany lesona sarobidy izany. Betsaka ny verinay, betsaka ny potika, betsaka ny rava satria tsy nahafetena ireo filana manimba rehetra amin'ny ara-tsakafo, ny fitondrantena hifonanay. Ary ankehitriny no ireo tari-dalana omenao anay dia ho raisinay izany ka hitondra fanavaozana ho an'ny tsirairay avy aminay, amin'ny anaranao Jesosy Tompo. Amen.